tanterahana androany eto amin'ny hôtel Colbert ny asa famoronana volavolan-dalàna izay miteraka noho ny fankatoavan'ny Madagasikara ny fifanarahana iraisam-pirenena izay nataontsika tamin'ny herintaona ka ilay atao eto amin'ny hôtel Colbert zao dia makasika manokana ny mpiasa an-trano sy ny mpiasa mifindra firenena. Ireo moa zany mbola azolazaina hoe ho lalàna vaovao eto amintsika satria mbola tsy nisy ohatra amin'izay ka ity atelier atao androany ity no hoentina ankatoavana ny tetikasa lasitra amin'izay lalàna ifehy ireo mpiasa reo ka rehefa vita zay dia tsy maintsy atolotra ny sampana mpankatony ny lalàna mandalo ny ambaratonga ny rafitra rehetrarehetra mba ho lasa lalàna iainan'ilay mpiasa eto amintsika le izy. Ny ankapobeny zany ny lalàna zay avoaka eo dia iresaka manokana momba ny fepetra ankapobeny itantanana regny mpiasa regny, miresaka momba ny fomba fandraisana regny mpiasa regny, miresaka momba ny karamany, miresaka momba ny zo amin'ny fahalalahana ara-tsiandikaly sy ny fifampidinihana arak'asa, iresaka momba ny ny fiarovana ny zo mahampiasa azy isan-karazany, mikesika momba ny fahafahana mitaraina, fahafahana mitoroka amin'ny rafim-panjakana zay misy mba iarovana zay zon'ny mpiasa zay. Agnatin'izay ohatra ny ora iasana dia ho voafaritra agnatiny ao ireto ny ora ara-dalàna iasan'ireo mpiasa reo rehefa miboaka ilay lalàna. Angamba le ity lalàna ty tsy hamaritra karama hoe zao no karaman'ilay olona fa ny FDB dia hoe raha misy mpiasa maromaro ireo ao anatin'ilay trano na le toeram-piasana dia miatra amin'ireo mpiasa voakasika ity lalàna ty ny atao hoe rehefa mitovy asa dia mitovy karama.